ry zareo avy eo amin'ny MPTC no vahintsika ao amin'izao alin'izoma izao eto anilaketo misy an'Iriantsoa miaraba an'Iriantsoa. Faly miaraba antsika rehetra eto amin'ny plateau dia faly miaraba any an-tokantrano. Efa tsisy vina amintsika ihany koa rehefa hiresaka MPTC izay dia eto ihany koa i Ariela miaraba ny Ariela indray. Faly miaraba anao dia faly miaraba ny any tokantrano rehetra ihany koa. Etsika nokafana ny resadresaka amin'izao alizao i Ariela tsara angamba ny aloha ampahafantarina averina ampahafantarina ny tokantrano hoe iny zany MPTC zany satria raha tsikatra dia efa elaela izay nareo tsy niakatra teto amin'ny plateau ny Real TV. Ia, elaela tokoa izay MPTC no tsy niakatra teto amin'ny plateau Real TV tsy inona moa zany MPTC fa toeram-pampianarana izahay mampianatra teny vahiny, teny frantsay, ny teny malagasy, ny teny anglisy indrindra ny teny sinoa, ny informatika ihany koa. Elaela tokoa satria mbola nikenikenina mbola nikonkonina sahirana nanomana zavatra izahay ho an'ny mpianatra tafiditra anatin'izay daholo le mpianatra tany saiko rehetrarehetra teo zany amin'le matière teo zany tsy iny zany fa ny toerana vaovao ny MPTC any Andranombe-Vava. Io indray zany toerana vaovao ny MPTC manomboka eto tsy dia sarotra hita izy satria iny dia izy avy aty amin'ny raha avy any Ambotsira zao ianao dia avy aty amin'ny ilany havanany eo amin'ny arébus eo mihitsy dia vavahady grenat rindrina gris zay dia bâtiment fotsifotsy tsy dia sarotra hita zay izy raha ohatra ka avy any Ambotsira raha avy any Nalamaitsamboatra rava indray ianao dia ilany havia dia miala eo amin'ny arébus foana tsy sarotra zany izy fa mora tanjana kely misy torolalina ihany moa eo amin'ny UFJR io fa afaka manaraka an'izay niteneniko izay ihany koa aty amin'ny raha mahita ny badaasa nareo zay zatra efa mpandeha ao ilany akavia zany raha ohatra ka avy any Ambohidrabaka niteneniko teo dia juste eo aloha kely eo fotsiny mahazo ataoko hoe tombony kokoa ianareo izay any amin'ny faritra avaratrano any indrindra moa zany satria manakaiky anareo MPTC any Andranombe-Vava indrindra ny avy any Ambohidraraba, Analamahitsy, Akadikely, Sabotsinamena ny any amin'ny partie ny Rokadiny ihany koa makany Ambomangakely, ny Ambomahitsy raha makany Mariamasin indray dia ny any Korondrano, Ivandry, Alaribia ary ny aty Ambotsira moa zany akaiky indrindra dia Ambatomainty, Anjanahary, Andravoahangy iny dia tsy sarotra le izy malalaka tsara ny parkina ny MPTC Andranombe-Vava mazaka fiara maro izy ao tsisy atahorana satria efa misy mpiambina natokana ho an'izany dia misy ihany koa amin'ny MPTC Andranombe-Vava ny iny dia izy biblioteka zany natokana ho anareo izay tia mamaky boky ary efitrano lehibe anankiray ahafahantsika mijery horohorona tsara na amin'ny teny anglisy na amin'ny teny frantsay na amin'ny teny sinoa ahafahantsika manitatra an'izay fahalalana izay zany akoatr'izay dia misy ihany koa ny cours en ligne akoatra ny cours en salle zany hoe tsy miova zany fomba fampianarana MPTC na dia na sy toerana vaovao ary teny Andranombe-Vava teny akoatran'izay misy ny antony goavana izay atongavany MPTC eto Iriantsoa mba fantatra an'izay. Voalohany aloha miditra ny 4 Jolay 2024 avy izao ny fidirana 3 volana manaraka izay nitanjonay hatramin'izay moa dia hoe ianao tafita no reharehanay ary ny fianarana no lova tsara indrindra koa MPTC dia manolotra cours en salle sy online ho an'ny cours d'anglais, cours de français, cours de chinois, cours de malagasy, ny cours d'informatique koa manome fihenam-bidy manokana 520 isan-jato ny MPTC Andranombe-Vava manomboka ny alatsinainy ho avy izao zany hoe ny 12 jona ka hatramin'ny 20 jona ho an'izay rehetra misoratra anarana noho izany zany manentana antsika rehetra ho tonga fa vonona nome fampianarana feno sy matianina hatrany ny MPTC ho an'ireo mpianatra teo aloha na mpianatra vaovao dia manana fotoana nareo anaovana inscription sy réinscription koa aza tara satria voafetra ny toerana sady misy ny en salle misy ny online manarak'izay misy ny statut abroad MPTC ihany koa dia manampy ireo mpianatra rehetra izay maniry te hanao fianarana any amin'ny firenena amin'ny teny anglisy tahaka ny Canada, Angleterre, États-Unis, Australie na undergraduate na graduate programme dia vonona foana izahay manome anareo koa aza misalasala manantona ny birao MPTC maka ny andindiny rehetra ho an'ny fidirana septambra 2024 na ny janoary 2024 akoatran'izay mbola misy anampiana mbola misy tolotra vaovao be ihany koa omeny MPTC anareo indrindra mpianatra moa zany tsy ny zany fa ny MPTC
MPTC IFP na ny IFP zany International Foundation Program programme britannika izy io natokana ho anareo mpianatra maniry tia no fianarana ny Angletera zany ny fipetraka amin'izany dia mila manana aloha ianao baccalauréat voalohany indrindra mety daholo izay karazana bac anananao dia mila manana ihany koa anao niveau d'anglais B2 zany farafahakeliny dia misy karazana filière maromaro ao anatiny ao tahaka ny business, computing, ny finance, ny engineering sy ny sisa manomboka amin'ny septembre amin'izao ny fidirana dia mandritra ny 10 volana ny fianarana amin'ny zao farany volana zao zany eo amin'ny 30 jona ny fanafarateran'ny dossier dia tonga vaingana akoatran'izay ihany koa dia misy ny université anglophone zany en ligne miara-miasa amin'ny Angleterre MPTC dia manana karazana université any amin'ny firenena io zany tahaka ny retansaiko manaraka reto ny University of East London, ny Queen Margaret University of Scotland, James Cook University dia misy karazana filière koa tahaka ny finance na ny human resources koa ressources humaines management dia ny farafanaterana ny atota taratasy indray dia amin'ny 20 jona ho avy izao dia amin'ny volana jolay no manomboka indray ny fianarana amin'izay fotoana izay. Ina moa ny tena mampiavaka ny MPTC ankoatran'ireo hoe université izay misy karazana langue maromaro moa zany fa ny MPTC hitako hoe ny mampiavaka azy dia maromaro ny langue ampianarina ary ny zavatra hitako ihany koa dia manampy amin'ny mitondra an'ireo mpianatra hatrany ivelany mihitsy. Université hoy ianao manana université mihitsy MPTC eny Andranomena afahanao manova fahalalana indray zany mandritra ny 2 taona mahazo bac plus 2 ianao anatin'izany na avy any faritany ary ianao dia afaka tonga eto Antananarivo satria misy campus natokana ho anareo dia afaka matory aty Antananarivo zany dia alasarza ny MPTC daholo ny zavatra rehetrarehetra akoatr'izay ihany koa dia MPTC no ivitoerana na centre d'examen zany voalohany indrindra eto Madagascar mampanao an'ireto examen international manaraka tahaka ny PTE, ny LanguageCert, ny raha ohatra koa ianao ka mikasa hifindramonana ny Angleterre dia misy karazana examen natokana ho an'izany ihany koa ao dia rehefa mianatra amin'ny MPTC ny mpianatra rehefa mahavita niveau anankiray zany hoe 3 volana zany satria izay ny fahareta niveau anankiray dia manao examen international gratuitement raha mahafeno ny fepetra ka azahoany mpianatra io certificat international zany rehefa mahavita niveau anankiray zany hoe rehefa mahavita niveau anankiray amin'ny MPTC zany dia double certificat no azon'ny mpianatra attestation avy amin'ny MPTC fanamarina fa nianatra tao ary certificat international ihany koa akoatr'izay ozy izy ateo dia averika any fa ny amin'ny MPTC Andranomebavy zay le tolotra vaovao be teo dia mahafinaritra be satria ngeza tsara ny toerana mazaka mpianatra maro ihany koa ny fandaharam-pianarana manaraka ny fieritreresam-pirenena ary ny intizy ny emploi du temps misy karazany isaka PDB eny dia afaka misafidy tsara ianareo zany. Etsika maranana azy fa efa mamarina sika riantsona famaranana ara dia aza dino fa ny fidirana ho an'ny 3 volana manaraka dia ny 4 jolay ho avy izao ho an'ny MPTC Andranomena io fidirana io na ny MPTC Andranomebavy koa aza dino ara le tolotra 5 fianamby 5 isanjato ho an'ny saram-pianarana dia efa misokatra ny eny atoerana manomboka ny alatsinainy ho avy izao dia manasa anareo ho avy ny lahara-tarobia azahoananay moa dia ny MPTC Andranomena 033 33 410 88 ny MPTC Andranomebavy 034 21 410 88 ao ihany koa ny tranokala-pifandraisana www.mptceducation.com ary ny page Facebook nay Madagascar Professional Training Centre. Okay, so I think I'm going to speak in English a little bit at the end of this show. If you would like to learn English particularly, and if you'd like as well to sound like a native speaker, if you'd like to get this British and American accent, so I think MPTC is the right place for you. Why? Because we can fulfill your needs in terms of foreign languages, and we can provide as well a quality English and a quality education at the same time. And please also note that you're going to get a special offer, 15% off of your tuition fees if you study at MPTC and Andranomebavy. And one of the most important thing as well, I'm going to share for you today that the last but not the least, we're going to have some big library over there, particularly for book lovers, and a big room as well for watching film documentaries and for learning too. So what are you waiting for? So the door is already open for you from Monday, so we are waiting for you. And the new intake is going to be on the 4th of July, so book us right away. That's about my last word, I think. Thank you.